Toy ny fanaon'izy ireo isan-taona ho fampiarabana tratry ny taona dia misy hatrany ny hetsika izay fanao ny mpianatry ny LMA AP5 sy ireo mpanabe ary mpandraharaha eo anivon'ny sekoly. Tamin'ny ity androany ity dia nisy ny fampisehoana izay nandraisan'ireo mpianatra anjara nentin'izy ireo ny fampiarabana noho ny natratrarana ny taona vaovao izay. Fampisehoana antsehatra narahana fanetanana amin'ny fitondrantenan'ny tanora no nentin'ireo mpianatra tetsy amin'ny LMA AP5 sy ireo mpanabe ary mpandraharaha ao anivon'ny sekoly ny fampiarabana noho ny nahatratrarana ny taona 2024. Nandritra ity hetsika ity dia nisy ny fisafidianana ireo tanora tsara tarehy indrindra lasy vavy eo anivon'ny mpianatry ny LMA. Ny afatra tiana eo ampitaina zany dia ho an'ireo tanora ireo misy ny zavatra tokony hoe fantarin'ireo dia tsika malagasy manana ny kolotsainantsika dia fotoana ohatran'izao no ampisehoan'ny ankizy ihany koa ny talentany fa hoe tsy fianarana fotsiny akory tokony atao eto amin'ny LMA fa misy culturel nataonay sehatra culturel. Fisehoana antsehatra voalohany kosa ho an'ny Bigrona sy Kerji izay mpanakantona nasongadina ny gadona RNB Srapy ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ity hetsika ity. Ireo mpianatra ihany koa dia samy nampiseho ny talentany tamin'ity lanonana antetsy amin'ny LMA AP5 ity.